raha tokosaka no sokafana tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jona lasa teo dia mbola mitohatra amin'ny faharoambe folo ny volana jolay ho avy izao ilay hetsika solda goavana ao amin'ny lasity etsy alarobia teny antoerana nanangona ny vao raha vakaran'Andriamanala somrasoanaifo. Ny toy tamin'ity androany ity ny fampahafantarana ny fisian'ilay hetsika solda eto amin'ny lasity alarobia izay sady tafiditra ao anatin'ny fetin'ny mozika no marena ny 1 sy 2 jona lasa teo no tafiditra ihany koa ao anatin'ny fetim-pirenena. Amin'ny maha solda azy izay moa dia amidy amin'ny vidiny mirary avokoa ireo entana mandritra ny hetsika izay tsy farana ratsy ny faharoa amby folo volana jolay ho avy izao. Solda zany nanomboka tamin'ny 21 juin dia mifarana amin'ny 12 juillet. Ny tsara ny olona izay mamangina aty amin'ny lasity dia fantatra fa misy fiainam-bidy 10 à 70% anatin'ny magasin rehetrarehetra. Ny entana aty moa efa fantarareo fa entana nakabeazana avy any ivelany européen nakabeazany dia mitarika ny olona tokony hoe akaty anao hoe bonnes affaires moa zany. Sakafo indray efa fantatrareo misy ny antsoina hoe food court izay any amin'ny farany centre ary dia any no afaka misakafo izay tianareo sy misy italiano, misy sinoa, misy karano, misy hamburger dia misy koa ny restaurant izay aty amin'ny fidirana koa izay ho an'izay olona te hihinana kalikaly koa na sur terrasse izay afaka manao koa fa manao offre daholo olona mpanao sakafo. Ireo magazay manodidina 10 eto amin'ny lasity alarobia dia samy mampiatra avokoa ny fianam-bidy amin'ny entana ao amin'izy ireo. Ankoatr'ireo fitafy sy kojakoja samihafa momba ny haingo sy bika dia ahitan'ireo entana ika faran'ny teknôlôjia ambony ihany koa toy ny finday sy ny solosaina eto anivon'ity toeram-pivarotana lehibe ity. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fanentanana samihafa ka tafiditra tamin'izany ny karaoke.